Filazana samihafa sy filazana tselatra eto amin'ny radio vaovao maso. Ry hava-malala ao amin'ny tompo, isika rehetra izay manaraka izao fandaharana ho an'ny marary sy ny ankonana misy ny tsy salama izao, dia ampitiavana no anasananao indray iombina amin'ny fanompoam-pivavahana ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra sy ho fangataham-pitahiana. Ny Salamo 430, ny 1 hatramin'ny 9 no iarahantsika manandratra eo anatrehan'ny tompo ho fiderahantsika, ho fisaorantsika azy ary fametrahantsika sahady ny tenantsika sy ny etaetantsika rehetra eo anatrehany hatrany. Salamo 430 dia ny 1 hatramin'ny 9. Aorian'izay dia hisy vavaka ry havana. Ampitomboina ao aminao mandrakariva ny fahasoavan'ilay hatrizay ary mandrakizay ao amin'ny Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy atsika. Amen. Isaotra ny Jehova lalandava aho, ho eo ambavako mandrakariva ny fiderana azy. Jehova ny reharehan'ny fanahiko, hare zany ny mpandefitra ka ho faly. Miaraha mankalaza ny Jehova amiko, ayoka manaratra ny anarany isika. Mitady an'i Jehova aho dia mamaly ahy izy, ka manafaka ahy amin'ny tahotry rehetra. Mijery azy ireo ka miramirana, sady tsy mangahiay ny tavany. Ity olo-mantra ity ny antso dia niainy Jehova, ka namonjy azy tamin'ny fahoriany rehetra. Ny anjelin'i Jehova mitoby manodidina izay matahotra azy, ka mamonjy azy. Andramo ka izaho fa tsara Jehova, sambatra izay olona mialoka aminy. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra, ray zanaka fanahy masino, Andriamanitra hatrizay ary mandrakizay. Miantso ny anaranao sy manome voninahitra anao zay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tomponay sy mpamonjy anay. Niompim-peo amin'ny mpanao salamo zahay, amin'ny Davida, izay tena mahatsiaro tokoa fa mpamonjy mora azo amin'ny fahoriana ianao. Ary Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra. Andriamanitra idodododona raha misy mahatery. Andriamanitra miaro amin'ny loza mitatao. Andriamanitra izay mandresy lahatra ka hitaomana ny hafa ihany koa. Dia indreto izahay, tsy salama marary, ny ankohonana, ny mikarakara ny marary rehetra. Miara-manantona anao Tompo amin'izao fotoana izao, manaja sy manome voninahitra anao. Ka dia raiso, fa vokatry ny fonay tokoa ny fiombonanay ankehitriny, dia mba ho manimpofona eo anatrehanao, handrotsahanao ny fitahianao, ambain'ny fanahinao masina. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy, nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Ry hava-malala ao amin'ny tompo, tahaka ny Davida tokoa dia maro ireo efa natsiaro ny famonjen'Andriamanitra, natsiaro ny fiarovan'Andriamanitra, natsiaro ny fanafan'Andriamanitra tamin'ny tahotra sy tamin'ny tebiteby. Ary dia ankehitriny tonga amin'ny fotoana isika izay andrenesantsika indray ny hafatry ny tompo, ny teny izay omeny, balsama manasitrana antsika, famelombelomana ary fahasalamana ho an'ny nofo izay mandray azy. Dia ampitiavana no anasananao
dia tahaka ny mahazatra antsika, raha afaka mamaky ianao dia miara-mamaky isika ny filazantsara ny marika 2 amin'ity an'ity no raisintsika dia ny 1 hatramin'ny 12. Marika 2 1 hatramin'ny 12. Zany no andraisantsika ny hafatry ny tompo. Rehefa hita ry havana dia vakitsika toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary no niditra tao Kapernaoma indray izy, Jesosy zany, rehefa afaka andro vitsivitsy, dia rehefa tao an-trano izy. Ka dia tafangona ny maro, ka tsy nisy toerana intsony na teny nolon'ny varavarana ary izy nitory ny teny taminy. Ary nisy nanatona nitondra ny anankiray marary ny paralisisa ho eo aminy, izay nolanjainy ny efada. Ary satria tsy afaka nanakaiky azy izy noho ny abetsahan'ny vahoaka, dia nanesora ny tafon'ny tranon'ny toeran'i Jesosy ka noho ny efa voaisotra, dia nampidininy teo ny fandriana izay nandriny ilay narary ny paralisisa. Ary Jesosy noho nahita ny finoan'ireo dia nanao tamin'ilay marary ny paralisisa hoe, anaka, voavela ny eloko ao. Ary nisy mpanorandalàna sasany nipetraka teo ka nieritreritra tao am-pony hoe, nahoana ilay ity no miteny toy izany? Miteny ratsy izy. Iza ny mahavela eloko afa-tsy izay iray ihany dia Andriamanitra? Ary niaraka tamin'izay Jesosy dia nahalala tao am-panahiny, fa nieritreritra izany tao am-pony ireo dia hoy izy taminy, nahoana ianareo no mieritreritra ny zavatra-drany ao am-ponareo? Iza moa no moramora kokoa? Ny manao amin'ilay marary ny paralisisa hoe voavela ny eloko ao, sa ny manao hoe mitsangana, betao ny fandrinao ka mandehana? Fa mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona manana fahefana ety ambonin'ny tany hamela eloko, dia lazaiko aminao, hoy izy tamin'ilay marary ny paralisisa, mitsangana, betao ny fandrinao ka modia ny tranonao. Dia nitsangana izy ka nambeta ny fandriany niaraka tamin'izay ary niala teo anatrehan'ny olona rehetra. Dia talandona izy rehetra ka nankalaza an'Andriamanitra nanao hoe tsy mbola nahita izay toy izao izahay. Amen. Tantara anankiray izay manambara ry havana asa fanasitranana nataon'i Jesosy tamin'ny olona izay narary ny paralisisa tany Kapernaomy. Anisan'ny anankiray amin'ny asa maro izay nanehoan'ny tompo ny fitiavany sy ny fahefany izany. Misy teny eo amin'ny 5 manao hoe, ary Jesosy no nahita ny finoan'ireo dia nanao tamin'ilay marary ny paralisisa hoe, anaka, voavela ny eloko ao. Io andininy io dia manambara mazava araka izany fa mijery ny finoan'ny olona Jesosy. Ahoana tokoa moa no tsy hijeren'i Jesosy ny finoany reto olona ireto eo anatrehan'ny zavanitranga? Fantatsika fa ny antony nahatongavan'i Jesosy tety ambonin'ny tany dia ny hamonjy ny olona araka ny voasoratra ao amin'ny Jaonina 7, filazantsara ny Jaonina 7 andininy 9 hoe, fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Izay no nahatongavan'i Jesosy, izay efa natsidika tany amin'ny zanak'Israely tamin'ilay menarana varahana izay natsangana tany anefitra raha ny kakerin'ny menarana afo reto zanak'Israely raha tratry ny aretina mandingana dia nasen'Andriamanitra natsanga Mosesy ny menarana varahana, ka izay nijery an'io dia asitrana. Dia izay ilay antony nahatongavan'i Jesosy hoe mba tsy ho very, mba hanana famonjena ny olona, ary ny finoana no mitondra n'izany famonjena izany. Zava-dehibe tokoa ny finoana, ary tsy eto ihany Jesosy no
mitenen'izany tsy ny apôstôly Jaona ihany no nametraka hoe io ny lakilen'ny famonjena, fa ombienombieny ao amin'ny baiboly dia hitantsika fa tena marina arak'ilay voasoratra ao amin'ny Hebreo 12 izay manambara ny amin'ny finoana fa zao raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy mihitsy azo anatonana an'Andriamanitra ary tsy misy azo antenaina. Hoy ny voasoratra eo amin'ny 9 amin'ny Hebreo 12. Fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azoana sitraka aminy, fa izay manantona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa izay mazoto mitady azy. Tsy misy azahoana sitraka. Ny finoana no anatonana an'Andriamanitra ary marina izany hatrizay ary mbola marina vao maika marina izany ankehitriny satria tsy mahita an'Andriamanitra maso isika. Ity voalaza atao amin'ny Marka 2 ity dia teo Jesosy, reny ny lazan'i Jesosy, hita ny zavatra nataon'i Jesosy. Ka tamin'izany rehefa nilaina amin'ny finoana maika moa fa amin'izao andro ianantsika izay fotoana tsy ahitantsika vantana amin'ny mason'ny nofo intsony an'i Jesosy, satria fotoana iasan'ny fanamasina, fa tena azontsika amin'ny finoana ary tena anti-tanterin'ny tompo. Anankiray ihany koa izay tiako hampatsahivina anao hoe ity finoana ity dia tena zava-dehibe dia tadidintsika tsara ao amin'ny Marka 9 raha tonga tany Nazareta Jesosy, Marka 9 dia nampianatra tao izy dia avy eo izy dia manasitrana ihany koa, dia tena hoe voalaza mihitsy tao ry havana fa tsy dia afaka nanao asa lehibe fanasitranana izy satria tsy nino ny olona. Marka 9:15 izao ny voasoratra eo. Ary tsy nahazo nampiseho hery akory Jesosy teo, afa-tsy ny nametraka ny tanany tamin'ny olona marary vitsy foana ka nahasitrana azy noho n'ilay tsy finoan'ny olona. Dia ao amin'ny Lioka ihany koa, Lioka 7:20 dia misy an'izao tantara izao. Lioka 7:20 ny amin'ilay vehivavy izay fatra-pangataka, dia rehefa nitalao elabe ilay vehivavy mba omen'ny mpitsara rariny dia nahazo ihany izy. Dia io moa izany nentin'ny tompo fanoharana nampitaina tamin'ny mpianatra hoe Andriamanitra dia mihaino tokoa ary indrindra fa rehefa mazoto mangataka, araka ilay voalaza tany amin'ny Hebreo hoe mazoto mitady azy. Izao ny voasoratra eo amin'ny 7 Lioka 7:20. Fa Andriamanitra tsy hanome rary ny olom-boafidiny va izay mitaraina amin'ny andro aman'alina ary moa hitarehetra va izy? Lazaiko aminareo fa omeny rary ny faingana izy, kanefa raha avy ny zanak'olona moa hita finoana ety ambonin'ny tany va izy? Hitanao izany fa Jesosy izany tena manantitrantitra ombienombieny fa ny finoana no ivon'ny ifandraisantsika aminy. Andraisantsika ny famonjena, entintsika mivavaka, entintsika mandray ny teniny, entintsika mizotra araka ny maha-olon'Andriamanitra antsika dia ny finoana. Fa raha tsy misy izany finoana izany dia foana mihitsy ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Ka eto izany Jesosy, verina isika amin'ilay Marka 2. Eto izany Jesosy dia rehefa nahita ny finoana reto olona ireto, izany hoe olona 5 izany, 4 efa nibata n'ilay marary tamin'ny farafara ary ilay marary ny paralysisa. Dia hoy ny voasoratra eo amin'ilay 5 Marka 2 hoe ary Jesosy noho ny nahita ny finoana ireo dia nanao tamin'ilay marary ny paralysisa hoe anaka voavela ny ilokao. Dia hitantsika moa ny toy ny tantara dia sitrana izy. Mijery ny finoan'ireto olona ireto Jesosy dia ndeha hojerentsika ary voalohany hoe ny finoan'ilay marary, dia avy eo dia ny finoana izy efa misy mahasamihafa an'ireo ry havana satria samihafa ny zavatra eo amin'ny fiainany amin'io fotoana manokana eo. Ilay marary,
ilay marary ny paralisisa dia arak'izany, tsy voalaza moa eto hoe tapaka lalan-dra ve ty olona ity sa misy oma miadana ve mianaka eran'ny tenany ka manjary tsy afaka mandeha intsony izy sa nenjera ve izy io ka tapaka ny lamosiny ve sa dia nisy nera ve voadona sa inona tsy fantatra fa zao hoe paralisisa tsy afaka mandeha izy zany. Ny zavatra azo antoka ry havana amin'ity lehilahy ity dia ity lehilahy ity koa zany aloha dia mino. Ty olona marary ny paralisisa ity koa zany dia mino izy fa misy Jesosy io hitany io reny, ary manantena izy fa Jesosy afaka mahaolana azy. Izay le voalazany tary amin'ny Hebreo hoe tsy maintsy mino fa misy izy ary mpamaly soa izay mazoto mitady azy. Nino an'izay ty lehilahy ity satria izay ny zavatra natery azy tao. Dia nanaiky izy ho batain'ireto efa-dà reto hoentiny ao anatrehan'i Jesosy. Izay ilay toe-javatra teo amin'ny fiainana izay no afatra voalohany indrindra ho antsika, indrindra ho anao marary ankehitriny. Hoy isika hoe nanaiky izy ho batain'ireto efa-dà ho eo anatrehan'i Jesosy. Dikan'izany ry havana, tsy menatra tsony izy ny amin'izay mety hoe aretina eo aminy. Tsy menatra an'izany izy, na inona io aretina io, na inona io aretina io. Fa izao, fantany fotsiny dia hoe entina eo anatrehan'i Jesosy izy ary tsy efa ny irery izany, fa mila olona izy. Izay zavatra roa izay tena zava-dehibe izay ho anao izay marary ankehitriny. Aza mba menatra ry havana, na inona aretinao. Aza menatra, aza mieritreritra hoe ahoana ny vavan'ny olona. Fa izao eo anatrehan'Andriamanitra. Zay no zava-dehibe izay. Indraindray manko misy tena hoe menatra mihitsy izy amin'ny zavatra mahazo azy. Ohatran'ny hoe fanalam-baraka sanatria. Raha ohatra ka hoe misy miteny azy hoe ndao mba ataontsika an'izao, ndao mba entina mivavaka, andao hiantsoana mpanompon'Andriamanitra. Dia menatra ilay olona. Aza menatra ry havana. Ny olombelona rehetra nge dia samy manana ny izay mety mahavoa azy any anatiny ihany fa tsy fantatra. Fa izao izay ahitanao famonjena, izay fanatrehanao amin'ilay Andriamanitra nahary, izay no ataovy. Tadidintsika ihany koa fa nisy vehivavy anankiray izay ao amin'ny filazantsara narary ka nitsidra nandritry ny fotoana maro, nanao hemorazia izany, mamenatra izany indrindra teo amin'ny fiarahamonina jiosy. Dia ity vehivavy ity izany rehefa nareny amin'i Jesosy, rehefa lany aiky tany amin'izay fitsaboana rehetra dia nasizy mba nanjohizohy izany izy, nanaraka ny vahoaka rehetrarehetra teny dia tao am-pony hoe raha mahakasika ny somotra viavin-dambany dia ho sitrana. Io vehivavy io aloha izany azo antoka tsara mihitsy fa ny tao anatin'ny sainy kosa dia hoe tsy ho hitahitan'i Jesosy fa dia izao lehibe ny finoana tao anatiny ary tena nambaran'i Jesosy moa izany hoe ny finoana ao no navonjy ianao. Le hoe rehefa mifandray amin'ny tompo fa izao tsy navelan'i Jesosy andeha moramora fotsiny izy hoe tsisy malala, fa hoy Jesosy hoe nisy heriny arina tamiko dia natsoiny Jesosy zany izy anambaran'izay zavatra. Izany hoe nafahan'i Jesosy tamin'ilay enatra koa izany ity vehivavy ity. Ka zava-dehibe efa dingana eo amin'ny fanasitranana sahady rehefa tsy menatra ianao amin'izay soritra aretina eo aminao, amin'izay aretina na inona io na aretina inona io na inona ny anarany tsy misy mahamenatra satria ry havana mahazo ny ety ambany masoandro rehetra anie izany. Ary izay no hidirantsika amin'ilay faharoa amin'ny toetra tokony hananany marary dia izao. Ity marary ity koa izy tsika dia nanaiky izy ho batain'ireto efa-dà. Manaiky izy fa tsy efa ny irery ny ho tonga eo anatrehan'ny tompo. Manaiky izy fa mila ny olon-kafa. Hitanao izany? Mifandray ilay hoe tsy mila matsiaro menatra sy ilay hoe mila olona. Mila olon-kafa ianao mba hitondra anao
raha ohatra ka efa tsy eo aminao tsony ny hery hitondranao any amin'ny dokotera, raha ohatra ka amin'izao vaninandro eny antsika izao eo raha teo izany dokotera mpitsabo isan-karazany izany. Hitondranao eo amin'ny tompo ihany koa, mila olona nge ianao indraindray nge tsika marary, reraka tsika ka na ny saintsika ary indraindray ohatra ny tsy mahavita manao raina izy any an-danitra hatramin'ny farany, ny vavaka tsy tody hatramin'ny farany reraka, sy ny fanaintainana isan-karazany zavatra maro izay mianjady eo amin'ilay vatantsika dia tsy vitantsika irery. Izany toetra izany ry havana dia toetra ihany koa tena sarobidy, ahitana famonjena ny fanekena fa mety misy vanim-potoana ilanao olon-kafa. Endriky ny fanetretena izany. Tsy misy olona ry havana ka hoe amin'ny fiainany rehetrarehetra dia tsy mila olon-kafa mihitsy izy, fiavina vonana izany. Fa ny olona rehetra ety ambany masoandro ety, na tera-behivavy hoy ny fitenenana, mitafy nofo, misy fotoana izay tsy maintsy ilanao olon-kafa. Ary fitiavan'Andriamanitra antsika, ny andalovantsika amin'ireny, atsapahantsika fa tsy tokony hisy ampireharehantsika, fa ny banga eo amintsika dia hitantsika atolotr'Andriamanitra amin'ireo olona hafa manodidina antsika ireo. Tian'Andriamanitra ampiainana fanetretenitsika ka dia mitodika aminao marary izany ankehitriny. Na inona aretina mahazo anao. Aza menatra. Tsy voaela izao isika ry havana no nahita tamin'ny fahitalavitra ny hainao manjery fa nisy fokontany teto amintsika, teto Antananarivo izany, izay hoe nahitana aretina amin'ity arety mandringana hoe Covid-19 ity. Dia sorena be daholo ilay vahoaka tao amin'ilay fokontany hoe manala baraka anay ozy ilay sefi-pokotany. Tsy hidirantsika ary za koa tsy mahalala ny hoe ahoana sy ahoana ny fitrangan'ilay zavatra, fa izay fotsiny hitako teo, manala baraka anay ozy dia lazaina fa misy aretina izay. Tsy ry havana, aza menatra raha ohatra ka misy aretina na inona na misy Covid-19 eo aminao na misy aretina omamiadana eo aminao na misy aretina dia atao hoe azo tamin'ny ditra eo aminao na misy aretina vokatry ny fanaranam-po tamin'ny sakafo, tamin'ny tsy fitandremana isan-karazany, na inona aza menatra ry havana. Fa ny fahafahan'izay enatra izay dia efa dingana anankiray andraisanao ny fanasitranana. Satria nahoana moa no menatra Andriamanitra anie mahafantatra ny zavatra rehetrarehetra eo amin'ny fiainantsika ary ny olombelona manodidina anao. Io ilay nolazaiko teo hoe milololanitra nge, mandiha tany nge, mbola mety misy fotoana hampaharary ny hafa ihany koa, mety aretina hafa fa tsy maninona fa izany daholo isika rehetra. Raha izay faharoa maneke ho karakarain'ny hafa. Maneke ampin'ny olona satria endriky ny fanetretena izany. Ary izay fanetretena eo anatrehan'ny mpiarabelona aminao izao dia endriky ny fanetretena ihany koa eo anatrehan'Andriamanitra. Manaika fa misy olona tokony bata, manaika fa misy olona tokony karakara ny sakafoko, manaika fa misy olona tokony hiaraka amiko any amin'ny trano fivavahana, manaika fa misy olona tokony hamangy hitondra teny fampaherezana ho manaika fa misy olona tokony hitaona mba hiorina bebe koa amin'ny finoana. Zava-dehibe izay ho an'ny marary izay. Faharoa ry havana, ny finoany reto efa-dà izay nitondra n'ilay marary ny paralysisa. Ny finoany reto indray dia izao, ny ombonany tamin'ny anankiray teo dia hoe le marary dia hoe rehefa entina eo anatrehan'i Jesao io dia sitrana. Iombonan'ireo izay hoe misy Jesao ary mamaly soa manasitrana. Fa izao ny finoana izy efa-dà koa ry havana, izay ilay ataoko hoe ny finoana nge dia mamaritra ny toetran'ny olona. Tsy misy olona miteny hoe manam-pinoana an'Andriamanitra dia mitovy amin'ny olona tsy mino ihany ny fiainany, fa ny mino dia avy hatrany dia hita eo amin'ny fiainany iray manontolo, eo amin'ny fiarahamonina izay misy azy, eo amin'ny trangan'ny zavatra eo amin'ny fiainany hoe mino izany olona izany. Reto efa-dà reto inona ny zavatra hitantsika? Zavatra hitantsika izany dia izao hoe
no ilay finoany dia izao nisy hetsika tao anatiny tao na rahanasa dia ny hanolo-tanana an'ity olona marary ny paralisisa ity. Izany hoe ilay finoana tao anatiny izany a dia nanekeny nandray andraikitra, nanekeny ikarakara ny hafa, nanekeny isahirana araka n'izay voalaza teo moa hoe nanala ny tafitrano dia napidina ny marary, nanekeny izany zavatra rehetrarehetra izany. Ka isika izany izay manodidina ny marary misy hafatra lehibe ry havana. Matoa misy marary anankiray andeha ataontsika eo amin'ny fianakaviana na eo amin'ny fiangonana dia izao jereny Jesosy daholo ny finoan'ireo rehetrarehetra ireo. Andraikitra lehibe izany ary mitaona izany miasa ao anatintsika izany ilay finoantsika izany manjary miasa hanatanterantsika an'izay le hoe miasa manampy ny hafa izay sika manampy an'ilay marary. Tsy sanatria ka hoe ny manodidina marary indray no mitaona ny marary hoe andaontsika ho any amin'ny dadarabe. Zany Andriamanitra izany efa taloha izany manasitrana fa aza manadala ny eritreritra ao amin'izany sanatria ny vava. Indrisy fa misy izany tena misy izany ry havana. Ny marary moa andeha ataontsika hoe tsy manapidina intsony fa tsy afa-mihetsika izy efa marary efa kely ny ety. Le fianakaviana manodidina no ary hono misy may manao an'izao, ary hono misy may manao an'izao dia mampivily an'ilay marary amin'izay efa fandresendahatra ao anatiny amin'ny mampino an'i Jesosy Kristy azy. Misy izany amin'ny fianakaviana hoe ilay marary mino an'Andriamanitra, ilay marary resy lahatra hoe dia eo anatrehan'Andriamanitra no mahatsara eo anatrehan'Andriamanitra no hitondrako izay mety ho fitsaboana ataon'ny dokotera na eto trano na any amin'ny hopitaly. Fa indraindray eo amin'ilay fianakaviana, mety hoe ny vady, mety hoe ny zanaka, mety hoe ny mpiray tam-po no manana hevitra indray hoe ary misy may manao an'izao hoe andao entinany ary tena mampidi-doza ry havana. Misy izany be dia be ny ohatra azo ifampitantarana ny amin'izany. Ray izay ry havana. Tsy sanatria ny manodidina indray no ampiala n'ilay marary amin'ny finoana marina an'i Jesosy Kristy. Fa tsy vitan'izay fa ny manodidina koa izany ny mikarakara dia tena mila manana toe-po, manana faharetana, manana finiavana. Ny aretina tsy fantatra hoe herinandro, ray volana, indraindray misy aman-taonany. Ry hava malala ao amin'ny tompo, aoka mba tsy monomonony ny mpikarakara ny marary. Indraindray ny marary mahasarotra be, indraindray ny marary mila dioviny, indraindray izy efa tsy mahavita mitsangana intsony ka hoe andeha hikarakara ny vatany ho any amin'ny trano fidiovana na andeha hivoaka na ohatrany dia mila fikarakarana ny marary. Ary dia mitaona anao izay mikarakara marary, na vady ianao na zanaka na ray aman-dreny na mpiray tam-po na namana na mpiray fiangonana, mila faharetana, mila fandeferana, mila fitiavana. Dia izany ilay atao hoe manam-pinoana. Izay ilay finoana jereny Jesosy fa tsy hoe mino dia nefa rehefa avy eo akifikifiko ny marary sanatria ny vava tsy omeko sakafo etsetretsetre ampahoriako ny marary. Finoana inona moa izany ry havana? Ka izao isika rehetra izay manana ny ankohonana tsy salama dia jereo fa andraikitra sarobidy, andraikitra lehibe izay andraikitry ny tompo no indro fa apetrany eo amintsika. Satria nahoana? Rehefa nijery ny finoan'ireo izy dia hoy izy tamin'ilay marary hoe anaka voavelany heliko ao. Ny finoanao izany izay mikarakara an'ilay marary dia andraisany io marary io famelan-keliko, andraisany io marary io famonjena avy amin'Andriamanitra. Endre ry havana, endre izany fitiavan'i Jesosy atsika ka niantso antsika tokoa izy ho mpiara-miasa aminy. Tsy voatery ange ianao ry havana hitory-teny, tsy voatery ange ianao ry havana hanao rakitra be dia be any am-piangonana, satria hoe mpino ianao
fa ndraindray le fanomezam-pahasoavanao aminao dia eo amin'izay le fikarakarana ny marary izay, indrindra moa fa raha efa eo amin'ny ankohonanao le izy ka ho alefa any amin'ny iza indray moa. Ry hava-malala ao amin'ny Tompo, ireo no afatra izay napetraky ny Tompo tamintsika tamin'ity anio ity. Ilay tenin'i Jesosy moa hoe anaka vao vela ny helokao, asa mety gaga ihany angamba ilay marary ny paralysisa. Mety gaga ihany izy hoe fanasitranana ny tadiaviny, fa dia hitantsika moa hoe reto fariseo sy mpanoa dalàna manodidina no nanapoitra le resaka hoe fa maninona ny mamela heloka, teny ratsy izy ity fa Andriamanitra ihany toy izy Jesosy. Mamela heloka raha moa vitako, fahefako, ka maika ve fa ny anasitrana, dia niteny tamin'ilay lehilahy izy hoe betao ny fandrinao. Izany hoe ny fanasitranana ny aretintsika ny tsy olana amin'ny Jesosy zany, efa averitsika ombieny ry havana, fa ny fanasitranana ny nofo tsy olana amin'Andriamanitra. Hainy izany, izy ny nanamboatra antsika, izy ny namolavola antsika tany an-kibon'ny neny. Mahafantatra na dia ny volondohantsika raha ny isan'ny volondohantsika aza dia fantatra io Andriamanitra io, fantany daholo ny sela rehetrarehetra any anatintsika any. Ny an'ny dokotera ny misy fetra, fa ny an'i Jesosy tsy misy fetra, ny an'Andriamanitra hainy. Koa ny zava-dehibe dia ny finoanao marary mino fa misy izy, misy Jesosy, misy Andriamanitra. Nitondra ny aretinao teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy Kristy. Efa niasa hatrizay izy nanasitrana amin'ny marary, ary mbola mitohy izany asany izany. Izay ny anjaranao. Dia tsy menatra ianao, tsy menatra an'ilay finoanao ianao, fa io aretinao io tsy misy mahamenatra amin'izany, fa Andriamanitra aza tianao. Dia ho hitanao tokoa fa raha manaiky ianao mba hisy olona hikarakaranao, manaiky ianao fa mba misy olona ampahery ianao amin'ny tenin'Andriamanitra, manaiky ianao hisy olona hivavaka ao anao, dia ho hitanao fa handray ny famonjena tokoa ianao. Ary ho antsika rehetra izay mikarakara ny marary dia mahereza ry havana, tsy hoe resaka fotsiny ilay finoana, fa ilay finoana tsy maintsy arahana azy ary miseho amin'ny fandraisana andraikitra eo anatrehan'ny marary. Fitiavana, faharetana, fandeferana, ary indrindra fanantenana fa Andriamanitra dia mamaly soa izay mazoto mitady azy. Dia ho aminao marary, ny teny mamin'ny Tompo hibitsika aminao hoe anaka voavela ny helokao, sitrana amin'ny aretinao. Ary ho aminao mpikarakara marary, ny tenin'ny Tompo manao hoe noho ny amin'ny finoanao koa dia nitsotra ny tanan'Andriamanitra. Voninahitra ry havana dia ho an'Andriamanitra irery ihany, fa ny fahasoavany kosa ho amintsika rehetra. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay eo, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy mpamonjy. Endre ny fitiavanao Andriamanitra. Andriamanitra avo toerana nefa iva fijery, dia mandinika anay, mandinika ny fonay, mandinika ny finoanay, ny finoana izay lakile ny famonjena, lakile andraisana ny famelan-keloka, andraisana ny fiainam-baovao, izorana ho amin'ny fiainana mandrakizay. Antitra ny terinao fa sarobidy ny finoana. Fa ny finoana koa dia tsy ambara fotsiny, fa tena miseho amin'ny fiainanay eo amin'ny andavanandro. Ka raha marary izay manam-pinoana dia hitanao izany. Raha mikarakara marary izay ankohonana misy olona tsy salama ka manam-pinoana dia hitanao izany. Jesosy Tompo, tanterao re, araky ny habeany indra fonao, araky ny hery sy ny fahefana efa nomenanao, sitrano ny marary Tompo, ary afao amin'izay mety ho tahotra na enatra, dia ampaherezo hatrany izay rehetrarehetra mikarakara ny tsy salama, na ny ankohonana na ny dokotera. Dia ho voninahitra inaranao ny zavatra rehetra, ary mbola ampitombo ny finoanay sy ny fitiavanay ianao Jesosy. Misaotra indrindra mpamonjy eo.
amen. Ry hava-malala ao amin'ny tompo. Ny fotoanantsika eto amin'ny onjam-peo iarahantsika amin'izao fandaran'izao no mifarana fa tsarovy mandrakariva fa velona ny tompo eo anilanao izy, eo anilan'izay miantso azy marina. Dia hatanteraka ny zavatra rehetra mahasoa izy mba hanehoana ny voninahiny. Dia mametraka ny mandram-piona raha sitrapon'Andriamanitra dia amin'ny heriny ny toy izao iombona indray isika hitondram-bavaka ny marary ary hivelona amin'ny tenin'Andriamanitra. Dia ho tononona ary ny tsodrano amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho tanteraka aminao izany ary ahita fity eo anatrehan'Andriamanitra mandrakariva ianao. Hitahy anao anie Jehova ka hiaro anao. Ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka hamindra fo aminao. Anandratra ny tavany aminao anie Jehova ka hanome anao fiadanana. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Finaritra ry havana. Izaho no Jehova. Fandaharan'ny radio Vaovao Mahasoa iandreketan'ny mpanompon'Andriamanitra Rajaona Ritson Pascal Mivady.